Solombavambahoaka Firaisan-Kina ijoro iady ho an'ny fahamarinana. Viditsoloka ahina tsy azo iodevirana ny fiakarany sarandalana. Fiotsahan'ny arabe ny Antaninandro mifanilika andraikitra ny jirama sy ny commune. Ampifaliana tompoko lasy sy tompoko vavy ny arabana aminao amin'izao alina izao manasanao mpanajana anaraka hatramin'ny faran'ny fampalalambo vao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Ny vovoan'ny politika no isataratsika ny fiarahana ary amin'izao ariva izao iova endrika ny lapan'ny anteny miram-pirenena itondra arivo-bovao ihany koa ny fahamaroany ireo solombavambahoaka tsy miankina izay nahazo seza misa 2 manana toerana 2 ary mitana ny larana fahatelo ny eo anivon'ny vovonana Firaisan-Kina seza 4 ho an'ny fivoy ray avy amin'ny kolektifan'ny malagasy antoko maintso asin'ny Madagasikara ary ny GJMP fanadiadiny ny ando miaratina no mitatitra antsika ny antsipriana izay. Tapitra ny fepitaona 12 andro nanana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana nandiniana sy ny tsarana ny raharam-pifiterana ka moana ny vokatra ofisialy. Feno ny seza 13 eny amin'ny anteny miram-pirenena nazy ny maro anisany antoko ny fitondrana manana seza 420 raika amin'ny 50 ny kandidany tsy miankina 4 ny any fivoy ary iray avy ny any kolektifan'ny malagasy antoko maintso asin'ny Madagasikara ary ny GJMP. Raha ity vokatra ity tsikaritra fa saika mitarika amin'ireo renivohim-paritany ny fanoherana sy ny tsy miankina. Milaza zavatra maro izany ny fanehoan-kevitra samihafa. Nateo azy ireo endrika raha-matahora samihafa na seza 120 ny Firaisan-Kina. Ambohidratrimo, rabe ny irina mamimiaina, solondray be, anjozoro be, raza fitsioarana, édition, Antananarivo, Antsimon-drano. Rahari Manarivo voahangy aina Bertine Antananarivo Avaradrano Andriamosa Benjamina Avitraina Rajaobelina Marie Antananarivo voalohany Razafy Manatsoa Lobo Antiniaina Antananarivo faharoa Andrianarisoa Stanislas Antananarivo fahatelo Rahalambo manana Feloheritsoa Antananarivo fahaefatra Randriamasinoro Tahiry Nirina Antananarivo fahadimy Rahalambo Zafimbolona Razafy tsy mialona Andria tsy voafetra Antananarivo fahaenina Andria mampandry todisoa manampy Antany fotsy Rafidy manana Narson Antsirabe voalohany Jean-François Michel Antsirabe faharoa Randria antenaina Olivier Anthony José Betafo Randria tahina malala Divasoa Moratiavina Faratsio Ramilson Andiamatony Numeranary Mananjary Mamihaja Charlot Mahajanga voalohany Afakano Christian Ambatondrazaka ihany Razara Pierre Ravolaza Fidèle Vétiok Sud Rabenilina Jean-Jacques Sakara Raphaël Jean-François Touliard voalohany Randriana Soloniaio sy Thierry Niandry Vazo Rakotoniaina Lova Adrien Marie. Niaiky ny filohany HCC androany fa nisy ny lesoko tamin'ny fikirakirana ny fifitianana ary enina amin'ny fifitianana manaraka izany ho inambarany. Tsy misy fikarakarana fifidianana tonga lafatra zato isanjato fa mety misy foana ny lesoka. Izahina atsaraina amin'ny manaraka. Raha ny fampitarana nataon'ny safidy androany, nisy fiovana tamin'ny voka-pifitianana vonjimaika navoaka ny seni ny valim-pifitianana nivoaka androany. Nisy kandidat tsy miankina 10 lam navoaka ny seni tamin'ny 12 jona ka nivadika ho kandidat ny fanjakana avokoa rehefa namoaka vokatra ny HCC. Nisy député avy amin'ny kandidat tsy miankina anaky 10 navoaka ny seni hoe lany
dia ny ACC indray namoaka hoe tsy lany zareo dia hiry mara daholo no nazo an'ireo ilay député anankidimy izay voalaza lany tamin'ny CENI ireo dia navoaka ny ACC hoe tsy lany indray. Izay zany ny zavatra hitanay hoe anankiray miavaka raha ohatra hoe ampitahintsika ilay vokatra vonjamaika sy ilay vokatra ofisialy. Dia ny averiko teo hoe nisy zavatra tokony nampahalalana mialoha fa tsy ny andrasana hoe amin'ny fotoam-pitsaran'andro any, indrindra hoe nisy ilay atrikasa nataon'ny ACC isaky ny faritany dia tokony nampahalalana zavatra toy ireny fa tsy ny andry fitsarana. Dia izay no hoe indrindra tsika hoe fa hiatrika indray ny fifidianana be ny tanàna atoato. Raha ny voka-pifidianana sy ny fitsarana nataon'ny ACC androany, voka-pifidianana maromaro no nofoanana, isan'izany vato azo ny kandidat tsy miankina lalana fahatelo tao amin'ny distrika ny Mahiva tanàna rehefa nampiasa fananam-panjakana nandritra ny fampelezan-kevitra. Vato 4,9 no nofoanana tamin'ireo birao fandatsaham-bato samihafa. Nofoanana ihany koa ny vato 4,9 azo ny kandidat tsy miankina lalana faefatra tao Fenarive Est Ramino Also Andriniaina izay nampanantena ho afaka hizara karatany maimaim-poana ny toerana rehefa lany. Ny tarika fanafoanana vato 2,7 azo ny tao Vinanòn distrika ny Faratsio ihany koa i kandidat firaisan-kina Ramilson Menjanahary vokatry ireo atrangana tsy fanaran-dalàna maro. Avoakazika izany fanafoanan-jany ihany koa ny tsy fanaran-dalàna sy fandikan-dalàna maro ny tao Moramanga nataon'ny kandidat tsy miankina Rakotoarivero Filbert ka nanafoanana ny vatony 700. Mbola vaovao mahakasika izay vokatra navoaka ny ACC izay dia tafakatra 4,900 ny fitorinana tonga teny anivo ny ACC mahakasika izay raharaham-pifidianana izay fitorinana mahakasika fandikan-dalàna fangatahana fanisorana andarana ireo kandidat sy ny maro samihafa. Maro tamin'ireo fitorina ireo no tsy noraisina no ny tsy fanarahana ny fenitra sy ny pitsopitsony raha ny fanazavany teo anivony ACC. Andro Miaratina sy Mathieu Prince Atranty no mitatitra amintsika ny antsipriany izay. Fitorina efatra no napetraky ny firaisam-monim-pirenena teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ny andro ny 2 jona namoahany CENI ny voka-pifidianana solombavam-bahoaka Vonjimaika. Tafiditra ato anatin'ireo fitorina ireo ny fangatahana fanafoanana ny vato azon'ireo kandidat akaiky ny mpitondra ka nanaova ny filoham-pirenena fitetezam-paritra izay manisakisaka ny voalaza ny lalam-panorenana sy ny lalam-pifidianana. Namaly izany ACC androany. Ka tsy misy fifangaroana eo amin'ny asa sahany amin'ny mahafilohan'ny repoblika azy sy ny ao anatin'ny vondrona politika. Koa araka izany mandritra ny fotoam-pifidianana na dia tsy afaka mandray anjara mivantana amin'ny fampelezan-kevitry ny pilasy kofidiana amin'ny fifidianana zany filohan'ny repoblika ary tsy afaka manatrika ny fivoriana karakarain'izy ireo ihany koa dia afaka kosa maneho ny heviny momba ny raharaham-pirenena indrindra ny fifidianana sy solombavam-bahoaka. Tsy manitsakitsaka ny foto-kevitry ny tsy fandaniana eo amin'ny fitantanan-draharaha ny fitsidian'ny filoham-pirenena mandritra ny vanim-potoana anaovany ny fampelezan-kevitra natao hanomezana foto-drafitrasa ilany amin'ny andavanandro ny mponina. Fa araky ny voalaza ny andininy fa 10/7 amin'ny lalam-pandrenana dia andraikitry ny filohan'ny repoblika ny miantoka ny fampandehanana tsy tapaka sy mitohy ny raharaham-panjakana na dia mandritra ny fotoam-pifidianana azy. Nolavy ny ACC ihany koa ireo fitoriana fangatahana fanalana andarana kandidat. Tsy mitombina ny fitoriana raha tsy mafeny ireto fepetra aminaraka ireto ny fanazavana toy ny hoe fandraisana anjara tamin'ny fifidianana kanefa tsy nametra-pialana tamin'ny asam-bony, fanalaram-baraka imasom-bahoaka ireo manana andraikitra amin'ny fifidianana sy ny fitsarana toy ny CENI, ireo sampana mpanisa vato ary ny fanaovana tsindry amin'ireo rafitra ireo hanodinana ny voka-pifidianana ho an'ny tombotsony. Ka tsy nisy na dia iray aza tamin'ireo fangatahana fanalana andarana pilatsoko fidiana voaray teo anivon'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana namaly ireo fepetra ireo. Ka noho izany dia lavina avokoa ireo taratasy fitoriana voaray mangataka fanalana andaharana pilatsako fidiana sy olom-bavam-bahoaka. Noraisiny ACC antanana ny raharaha fandorana birao fandatsaham-bato tany Tsiombe ka nanapahany ireo izao fepetra izao. Ireo birao fandatsaham-bato ny harany fandorana tao Tsiombe dia mampiharihary fa tsy afaka nanatanteraka ny fitsiriana tokony ataony ary ny adian-dalàna azy
ny fitsarana etoana. Araka izany dia foanana ireo vokatra tao anatin'ireo biro fandatsaham-bato ireo. Tafakatra 9,5 ny fitoriana tonga teny amin'ny HCC. Maro tao amin'ireo no noraisina an-tanana saingy ny ankamaroany dia nolavina no ny filazan'ny HCC fa tsy nisy na tsy ampy ireo pirofo. Eo ihany koa no hoe tsy fanajana ny fepitoana voafaritra, ny tsy fanajana lalàna sy ny fentry ny fitoriana. Tsy noraisina ary tsy mitombona ihany koa ireo fitoriana tsy misy adresin'ny mpitory, kopia ny kara-pividianana sy ny sisa. Rehefa tsy naresy lahatra ihany koa dia tsy voaray. Tsy nahazoana vokatra mahafapo ny fanahitana nataonay tany amin'ny renivohim-paritany 9 nanazavana ny pitsopitsony araka ny lalàna amin'ny fitondrana ny fifandirana eo amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ka maro tokoa ireo fitoriana izay tsy azo nodinihana amin'ny votoatiny satria tsy nahafeny ny fepetra-takiny lalàna amin'ny fitondrana ny raharaha eto amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Maro ihany koa nefa amin'ireo fitoriana tsy azo raisina ireo no nampiarany fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny fahefana manokana nomeny lalàna azy mba hitsirika avy hatrany ny antota taratasy mpifidianana ka handraisana fanapahan-kevitra raha misy tsy fanarahan-dalàna. Tsy mitarika fanafanana voato avy hatrany ny fisian'ireo fantokan-dalàna ataony fanaparam-pahefana, fampiasana fahefam-panjakana nandritra ny fampielezan-kevitra tsy ny andro mpifidianana, fa misy ny sazy azo ampiarina. Manana fahefana itorany amin'ny fitsarana adeloka momba ireo rehetra ireo, nanao fahadisoana ny HCC hoy ny fanamafisana. Ireo toe-javatra ireo raha voamarina ny fisiany dia tsy mitarika fanafanana vato avy hatrany akory fa kosa voasazy arakeloka izay manao an'izany araka ny voalaza ny andininy fa 720 sonjato 20 sonjato 720 sonjato ao amin'ny lalàna fehizoro voalaza io ihany. Ao amin'io lalàna io dia manome fahefana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hitory any amin'ny fitsarana adieloka ireno anao tsy mety rehetra tamin'ny sehatry ny fifidianana iny ary hanao izany tokoa izay tahaka izay efa nataonay tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika. Mbola makasika izay hatrany dia nanay trano maro indrindra fa ny fiarahamonim-pirenena safidy ny valiteny nataon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana makasika ny fitoriana izay napetraka izy ireo ny amin'ny fitetezam-patra nataon'ny filoham-pirenena tamin'iny fampelezan-kevitra ho fifidianana ho solombavam-bahoaka iny. Misy zavatra tokony ampahafantarina mialoha fa tsy ao anatin'ny fitsarana tahaka ireny vao ampahafantarina hoy hatrany ny fanazavan'izy ireo. Mbola andro miaratina sy Mathieu Mpresi hatrany no mitatitra amintsika ny antsipiriana izay. Nanaraka ny lalàna ny fitoriana napetraky ny fiarahamonim-pirenena safidy, nampibaribary ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana sy ny lalam-pifidianana ao amin'ny andininy fa 720 sy ny andininy fa 120 natao ny filoham-pirenena nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka natao faranteo. Nivatika nefa izany rehefa tonga teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny raharaha. Voalaza tamin'izany fa efa nametra-pialana mampikambana amin'ny antoko azy ny filohan'ny repoblika ary tsy misy ifandraisana amin'ny asa mahafiloha azy ny resaka fitetezam-paritra nataony nandritra ireny fampelezan-kevitra ireny. Nambara ihany koa fa tsy eo ambany fifehezan'ny governemanta ny filoham-pirenena ka afaka manao izay asa fampanandehanan-draharaha na amin'ny andro mpifidianana azy. Misy zavatra tokony ampahafantarina mialoha ny safidy raha namaly izany fa tsy amin'ny fitsarana toy izao vao ampahafantarina ny mahakasika izany. Ny afaka tenenina fotsiny hoe ny araka na entsika eto hoe nisy famaritana izay tao anatin'ilay fitsarana androany vao navoaka iny zany anankiray hoe tsara ho mariana eritreretina hoe amin'ny hoavy ireny zavatra tokony efa fantatra mialoha fa tsy hoe mandritra ny fotoam-pitsarana zany vao voakantsika fa mahakasika ny fitorinay averiko indreo mandeha hoe rehefa tonga fotoana satria izay tsy maintsy anao tatitra feno satria efa mivoaka daholo amin'izay zany zao ny voaka-pifidianana ofisialy dia anao tatitra feno indray izay dia manasa anareo mpanao gazety koa hanome ny fomba fijerena amin'ny ankapobeny mahakasika an'ilay fifidianana solombavam-bahoaka natrehantsika teo iny. Tsy mitombo ny filazan'ny HCC io ho ny solombavam-bahoaka firaisan-kina. Mazava ho ny fanazavana fa tsy tokony hisy asan'ny governemanta tokony ataon'ny filoham-pirenena intsony mahalonjany. Volam-panjakana raha teo avokoa no ampiasainy amin'izany. Dia tonga dia hita hoe tsy mitombona ny zavatra voalaza zany. Ny dikan'izany zany raha ohatra ka tsy ao anatiny ambany fifehezan'le exécutif izy ao anatin'le hoe tatandraha-raha-mpanjakana dia tsy tokony misy na projet présidentiel tsy misy asan'ny gouvernement tokony ataontsony zany
manomboka zao mandrapa tonga zay fataperan'izay mandany eo na fividianana tsombamboaka manaraka satria zavatra hita rehetrarehetra zay atao io dia amin'ny anaran'ny fanjakana amin'ny anaran'ny fahefanam-panatanteraka volam-panjakana vola vao anatin'ny gouvernement ny mpitantana ny volam-panjakana ke dia ao anatin'ny gouvernement e ka manina no ampiasainy eo fa ino moa zany io kabary tsy valiana rehefa miteny ohatran'ireny fa tsy maintsy misy réaction foana par rapport amin'izay satria raha ohatra ka ny fitoriana zay natao mahakasika ny fampiasana fotsiny anarana filoham-pirenena zany hoe Andry Rajoelina tsy candidat izy fa nampiasan'io daholo ny candidat ny Irmara dia tsy tokony valide daholo zany ny candidature zareo ary tsy tokony ahazo vato daholo zareo rehetra manoloana zany. Tsy miova amin'ny heviny sy ny tanjony ny solombavambahoaka ny firaisan-kina amin'ny joroana hiaro ny famarinana sy ny ara-dalàna. Tsy miova ihany koa ny fijery sy ny filazana fa iny fifidianana solombavambahoaka natao teo iny no fifidianana ratsy indrindra raha tao banky-tokana tsy mahafa-po ny valim-pitsarana natao ny HCC androany. Fifidianana feno alatra, fifidianana tsy madio fifidianana tsy ekeny rehetra ary misy olana be mihitsy ny ty fifidianana ty anisan'ny tena ratsy mihitsy zany ty fifidianana ty ka hiteny hoe afa-po amin'izany zay dia tsy afa-po amin'izany misy 2 ny avy aty amin'ny firaisan-kina no lany dia hoe hifaliana foana zay kanefa ho an'ilay tsy lany rehetrarehetra noho ny antony maro samihafa tsy nalany azy tsy hoe tsy fitiavam-vahoaka azy fa noho ny antsojay noho ny fampiasana ny fitaovam-panjakana noho ny fangalaram-bato noho ny fanovana ny vato sy ny sisa rehetrarehetra reny zavatra reny tsy mahafa-po foana zany rehefa mitranga zany zavatra zany. Hita taratra tamin'ny voka-pifidianana avoaka ny HCC androany fa natao ny fomba rehetra nampandanina ny candidat-mpanjakana ho ny fanazavana tahotry ny fahafahambaraka. Fanteraka faneho-kevitra maro ny vokatra ofisialy izay navoaka ny HCC androany indry. Tsikatra ho ny solombavambahoaka fa tsy ampy na ny fitaovana na ny fotoana izay nahafahan'ny HCC ny tsirika ireo fitoriana napetraka izy ireo teny amin'ity androm-panjakana ity. Ho an'ny distriktan'ny Faratsimo manokana dia fandresena ho an'ny olom-pirenena ny fandresen'ny candidat izay natoloky ny firaisan-kina fa tsy ho an'ny candidat velively raha ny fanazavana. Tato-baovao ny Ando Miaratsinantrany. Niteraka resabe teto amin'ny firenena ny fifanolana teo amin'ny candidat mpifanandrina roa tamin'ny fifidianana solombavambahoaka atao amin'ny distrika ny Faratsio. Nandrasany maro ny voka-pifidianana navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana androany. Ny voka-pandresy raha ny didim-pitsarany raha Milson Menjanahary avy amin'ny firaisan-kina. Fandresena ho an'ny vahoaka ny Faratsio ino ny fanazavana. Tsy maintsy mandresy ny fahamarinana na teo izy ireo fitoriana sy fihetsiketsehana samihafa nataony mpifanandrina. Izany dia na hoe tsy fandresena ho amin'ny mily rery io fa fandresena ho an'ny vahoaka ny Faratsio dia isorana daholo tsy rehetrarehetra. Io araka le fateniko hoe ny fifidianana ny eo asa ohatrany hoe manala fanadinana io ohatrany ady rehetrarehetra io misy mandresy misy ndresy ary zay le toetsaina zay zany toetsaina hoe rehefa tena demokratika ianao dia hoe tena mandala an'izay hoe zay misy ndresy zay dia tokony manaja amin'izay faresena zay na no fietsetsehana ary ianao any marina foana onona nisy ary mety fietsetsehana tao anatin'izany hoe tsy fanekena ny fitoriana nataon'ireo candidat mpifaninana fa dia efa hoe tsy mpifahavaly zahay fa faninana ihany mijanona treo zay fa hoe nitanindrazana ny jerevana. Mazava hoe nisy solombavambahoaka voafidy tao miandry vazo afa miandry ireo olom-boafidy ny faritra nalany azy ny mponina hijery sy hanao vaindohan-draharaha azy ireo. Sady rariny ihany koa satria izay tamin'ny fotoanan'ny fifidianana na tamin'ny propaganda na tamin'ny fifidianana sady nanaraka lalàna nanao azy tsara ho tena hoe ampamatorana zany betsaka moa feo nandesiny anina taon'ny mpifaninana fa fomba n'iny zany fa ny mpandresy dia mpandresy foana fa zay indrindra moa zany ny fanantenan'ny olona marina fa ny solombavambahoaka ao anatin'ny mpanao lalàna sy mpanana masony mpanatanteraka kanefa ny manana andraikitra ihany koa mba hijery zay zavatra mahasoa zany dia ezak'izay zany amazy ataontsika hoe olana faran'izay maika dia hijery koa zay tena hoe ahoana ny ahafahana mitondra fampandrosoana maharitra mandritra ny taona hitondrana. Tsikaritra ho ny fanohokevitra samihafa fa tsy ampy na ny fitaovana na ny fotoana ny asan'ny HCC ny tsarana aradrariny ireo fitoriana samihafa tonga teo am-pelantanan'izy ireo. Azona milaza fa ny tena safidim-bahoaka marina na tsy no nivoakiny. Tsapa fa tsy ampy na atao hoe ny fotoana na ny moyen eo am-pelantanany ireo le rafitra mikarakara fifidianana ahafahany tena mijery amin'ny atsipriany ny maharadrariny ny hoe tena mifanaraka amin'ireny safidim-bahoaka marina aveo taratra le tena safidim-bahoaka ve reny zavatra natao teo ireny dia iny moa nefa le izy atao ahoana araka nefa lalàna mipetraka hoe tsy azo ivalozana dia araka ny teniko hoe reny ny fanamariana nataoko teo hoe tsy raha fijerina azy dia misy any amin'ny ampahany satria ny tena nisy any nanao rekety nisy ny fitoriana napetraka satria pirofo nanamafisana izany eo ny tsy fantatra raha hoe
la izy ve mety tsy nafeno an'ilay fepetratra nisy ma tsy nitanysainy teo lava somary lavalava ny fitanisanany andiny-dalàna rehetra sy ny pitsipitsiny zay fitsipika ahafahana hoe manaika reny fitoriana ireny de asa tany amin'izay ve zay no tsy fantatra teo moa ny reny mpahilalàna no nametraka an'izany dia efa iny ny vokatra. Hitondra fiovana goavana eto amin'ny firenena ny famohana ny voka-pifitelana ofisialy navoaka ny fitsaranavy momba lalam-panorenana androany andrasana kosa ny mety ho fivoarany. Vao makasika ny fitaterana kosa indray dia mbola mijanona ho tsaho aloha hatreto ny filazana fa hiakatra arivo ariary ny sarandalana ho an'ny fitaterana eto andrenivohitra. Tsy maintsy hiakatra kosa nefa ny sarandalana raha toa ka misy ny fiakaran'ny vidin'ny solika raha ny fanazavana nataony teo anivony UCTI. Izy kosa ny fivoriam-be izay ho atao ny faefatra ny volana jolay izao andiniany indrindra ny makasika an'izay resaka sarandalana izay ka miankina amin'izay fivoriana izay no ahafahana manapaka na hiakatra na tsy ny sarandalana. Tadipavao ny Njavandriamahefa sy Andry Rakotomalala. Tsy mitombona loatra eto ny filazana fa hiakatra arivo ariary ny sarandalana ho an'ny eto Antananarivo renivohitra ho ny teo anivony UCTU. Mbola tsy nisy fanapahan-kevitra noraisina momba izany ho ny fanazavana saingy efa nisy ny fionana teo amin'ny vondrony mpitatitra rotota eto Antananarivo renivohitra ny FMA sy ny UCTU nandiniana lafinjavatra maro momba ny fitaterana ka tafiditra tao anatin'izany indrindra ny amakasika ny saram-pitaterana manoloana ny mety ho fiakarana ny viditsolika izay efa manantanina amin'izao fotoana izao. Arsaina tonga na UCTU nampiantso fivoriam-be amin'ny 4 Jolay ho avy izao handinihana an'io resaka sarandalana izany hoe voasoratra mazava ao anatin'ny lahadinika ny resaka sarandalana amin'io vo afaka mieritreritra arak'izay katsy atao ny mpitatitra hoe mety ho izao na mety ho izao no mety ho sarany sarandalana. Zay aloha hatreto fa mbola tsisy namaritra ny arivo ariary fa mipetraka hotsao na fanakorotana nanay mpitatitra izany resaka izany. Raha ny lojika no jerena ary raha tena tsy maintsy hiakatra tokoa ny viditsolika tsy ho atsy dia tsy azo hidivirana mihitsy ny fiakarany sarandalana ho ihany ny filohan'ny UCTU. Raha ny lojika aloha tsy niakatra raha mividitsolika fa mividy ny kojakoja rehetra manodidina ny amin'ny asanay efa tapitra niakatra daholo dia efa nieritreritra izahay hoe tokony hiakatra ny sarandalana maika ave fa misy ny fiakaran'ny vidin'ny solika lojika loatra ny resahana sarandalana fa izay sarany zany tsy maintsy jerena hoe atraiza no mety ho zakan'ny sarababem-bahoaka mpampiasa taxi be atraiza ihany koa no tsy afaty na tsy amono an'ireo mpandrarah mpanao fitaterana. Mikasika ireo fitarainana ataon'ny mpandeha sy ny mpanjifa taxi be eto Antananarivo renivohitra amin'ireo taxi be miodina andalana sy tsy manaja mpandeha nilaza ny UCTU fa efa nisy ny andraikitra noraisin'izy ireo. Nisy ny tolo-kevitra narosin'izy ireo teny anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ho fanitsina ireo fitsipika sasatsasany ao anatin'ny boky andraikitra ahafahana manome fahafapon'ny mpanjifa. Izay fanovana amin'ny boky andraikitra izay efa narosinay teo anivon'ny komina urbaine Antananarivo dia miaingany zany fifampitiniany eo amin'ny rotota dia miainga amin'ny vokatra izay no afahana manatanteraka hoe inona ny tokony anatsarana na faravaratsiny anenana an'izay fimenimeny ny mpanjifa amin'ny resaka fiodinana andalana na fijanonana tsy miasa alohan'ny fotoana izay. Manomboka ny volana Jolay izao raha tsy misy ny fiovana dia hitombo 200 ariary isaky ny litatra ny viditsolika eto Madagasikara. Mety mbola ioatran'izany aza ny fisondrotana raha ny fepetra notakeny ny tahiry-mbola iraisam-pirenena ho ny fanionkevitra samihafa. Samy miandry arak'izany ny rehetra satria na inona lazaina dia tsy maintsy hipakany anaty vilanin'ny vahoaka malagasy io fiakarana io fa indrindra ny resaka fitaterana izay ankina ny andavanandrom-piainana ny akamaroan'ny malagasy. Fa velotaraina kosa ireo mponina eny Antaninandro noho ny fiotsahan'ny arabe eny amin'ity toerana ity. Raha ny fanazavan'ireo mponina dia vokatry ny fahavakisan'ny fantsona mpitondra rano ny Jirama no tena mahatonga izay fiotsahana izay tsy vao izao no nisy ny tranga tahaka izany saingy ireo fokon'olona no nanarina atrany ity efa voazana ity etsy andalany dia tsikatra fa mifanilika andraikitra ny aveo anivon'ny commune sy ny Jirama ka mahatonga ireto mponina manao ny antsoavo mahakasika izay fanadiadiana hoentiny Njavandriamahefa sy Andry Rakotomalala.
aina iteradoza ho an'ny mpandeha sy ny mpandalo ny fiotsahan'ity lalana pave ety ataninandro ity. Misy fantsondrano vaky mandalo ao ambany akantony mahatonga io fiotsahana io raha ny fanazavana. Tsy voandroana anefa no nisy fahasimbana sy fiotsahana tahaka izao teto amin'ity toerana ity, fa efa matetika ho ny fanazavana nentin'ny mponina izay mipetraka manamorona ity lalana ity. Rehefa vaky io fantsony jirama io, dia mirodana miotsaka manaraka izay ihany koa ny tany sy ny vato mitazona ity lalana ity. Niezaka nandefa fitarainana tamin'ireo ambaratonga isatsokajiny teto amin'ity tokantrano voakasika ity, saingy tsy nisy valiny mandraka androany. Nandefa fitarainana foana hatrany amin'ny présidence. Valiny tany amin'ny présidence hoe azonay fitarainanao izy fa efa nalefanay any amin'ny Jirama any Faravohatra dia manana 20 jours ianao anarahana an'ilay izy. Dia tonga tany foana amin'izay dia eo ndray zareo izay izy mbola fandinika amin'ny commune hoe ranon'ny commune ve iny sa ny ranon'ny Jirama. Dia efa nilitilika teo zany. Dia tonga indray ny convoquena tany amin'ny commune dia hoe aiza ny taratasy ananty satria hoe construction illicite dia nazavaiko hoe tsisy construction illicite teo. Ity tokantrano ity hatrany noho izany no niezaka nanamboatra sy nanarina ity lalana ity mba tsy hiteradoza ho an'ny mpandeha nandritra izay taona maromaro izay. Omaly, nirotsaka indray ny tany sy ny vato mitazona ity lalana ity ka ireto tompotrano ireto hatrany no tediavan'ny Jirama anarina izany, kanefa ny Jirama no tena fototry ny olana hatramin'izay ho ny fanazavany. Io amin'izay zany izy omaly indray izy io dia nanisy an'ity aloha, nanisy an'ity arina taolina ty satria raha tsy nasiko arina taolina io 2022-2023 nisy an'ireny ranorana reny dia tsy fantatra hoe ohatry ny ahoana nefa rano io zavatra io. Dia amin'ny eritreritra reo ve hoe izavy ny tokony hanamboatra an'io. Za zany efa nanikipy ny masoko hoe nanao an'iny ahako satria olona be dia be mandeha amin'iny. Nitrosako taman'olona mihitsy nanaovako emprunt mihitsy hoe nanaova nan'iza. Mais amin'ity kosa ve dia mbola izany nanao je suis désolé ozy izy mifitenena fa tena tsy mety kosa ne. Donc le Jirama zany miala. Za aloha tena miteny hoe Jirama tena miala ndraikitra. Ane satria raha tenenina ny Jirama dia hoe ny anamboaranay ny tuyau fotsiny no ataonay fa izay tsy manamboatra ny trano izay tsy manamboatra ny zavatra reo ka iza zany ny tokony hanamboatra nyity za ve ao fomba ahoana hoe tompoko no anamboarako ny lalana ty mur de soutènement ty ne misoutenir ny chaussée publique. Tsy marina ho ity tompotrano ity ny filazana fa fanorenana tsy ara-dalàna no nataon'izy ireo teto. Fanarenana ny simba mba tsy hiteradoza ho an'ny hafa no natao rehefa tsy nandray andraikitra ihany ireo tompon'andraikitra ho ny fanazavana. Miantso ny fitonana foibe hijery akaiky ity olana ity noho izany ireo mponina eny amin'ny manodidina satria ina hiteradoza na ho an'ny mpampiasa lalana izany na ho an'ny eo amin'ny manodidina ny zava-misy. Fa tsy tokony very ao anatin'ny fivoaran'ny teknôlôjia sy ny fanatontolona ny teny malagasy. Mila tazomina ny fomba fiteny hoe andrianiko ny teniko fa ny hafa ihany koa feheziko hoy ny filohan'ny akademia malagasy. Izany indrindra no antony anokanana fotoana manokana isan-taona mba hanamariana ny teny malagasy izay entina indrindra hitondrana hafatra ho an'ny taranaka faramandimy ho hiatran'ny fanazavana. Njavandriamahefa sy Andrakoto Malalany. Potika sy kelikely ny teny malagasy indrindra manoloana ny fampiasana ireo karazana tambazotra tserasera. Mibahana kokoa ny fanafoizan'ny teny amin'ny fandefasana hafatra na fanovana ranty. Mila omena asina anefa ny teny malagasy satria azo atao kitry fahara ny fampandrosoana ka amporisiana ny rehetra anaza sy anaraka ny fenitra amin'ny fanoratana ny teny malagasy. Fa raha miresaka teknôlôjia niainantsika amin'izao fotoana dia anatin'ny hoe fanatotoloana. Ka le fanatotoloana misy dikany be resaka teknôlôjia ka efa amin'ny programme amin'ny fianarana manomboka amin'ny ambaratonga voalohany ny université misy fampianarana informatique zany resaka teknôlôjia. Ny hevitra tamin'ity dia hoe mba izahana ho fantatra ny mpianatra ny teny ary ampitomboana fahaizan'ny olona teny malagasy. Atokana ho an'ny teny malagasy ny volana Jona izay mifandrinan-dalana amin'ny fanamariana ny fiverenana ny fahaleovan-tena. Ny teny malagasy sy mipahendrena io no loha hevitra nitondrana ny iray volan'ny teny malagasy izay farana rampitso. Maro ny endrim-pankalazana nandraisan'ireo fianarana sy manampahaizana samihafa izay natao tamin'ny teny malagasy avokoa. Fa ny teto Madagasikara dia misy fanombohana an'izy dia misy manao velakevitra amin'ny teny malagasy ary nezana tato amin'ny akademia dia amin'ny teny malagasy daholo ny velakevitra sy ny adihevitra nandrisan'ilay volana zany. Dia misy ireo vondrana olona ohatra mivondrana ny fanebiazana asema zao nentin'ny tato ny mpianatra zareo nanao fampisehoana amin'ny teny malagasy. Dia zay zany nataony dia raha pitsy ny famarana anazy
misy lahatenao atao amin'ny teny malagasy koa ary misy kabary vitsivitsy atao amin'ny teny malagasy. Ny tena tanjo zany de hoe ampisehoana ato amin'ny akademia fa teny malagasy no atao amin'ny volana jona amin'ny zavatra rehetra atao. Ny taona 2009 no nitsangana ny akademia malagasy ivondronan'ireo mpahay tantara sy aisoratra ary manam-pahaizana maro samihafa ary manana ny lazany aty Afrika. Efa misandrahaka maneran-tany ny fanamariana ny vola ny teny malagasy ary anentanana ny malagasy rehetra tsy hitsanga-menatra amin'ny fampiasana ny teny malagasy araka ny tsipelina efa mipetraka. Ny sokajy voalohany ao amin'ny akademia dia ny sokajy Aikanto sy ny Ailaza moa no nitarika ny hetsika rehetra tamin'ity indray mitoraka ity. Maresaka iraisam-pirenena eny amin'ny 700 ponina ao Gaza no ahina ho tratry ny anoanana mafy indrindra amin'izao fotoana izao no ny ady eo amin'ny Palestina sy Israely. Sarotra nefa ny fizarana fanampiana any amin'ireo toerana ireo no ny ahina iteradoza vokatra izay ady izay. Manoloana izany dia nitafika an-dranomasina no omandry zareo Amerikanina izara ny fanampiana any an-toerana sary eo amin'ny France 24. Des tonnes de vivres, de médicaments chargés à bord de ce navire de la marine américaine. Karazana sakafo sy fanafody Anton no noman'ny gouvernemanta Amerikana ho alefa ho fanampiana ho an'ireo olona ambanany anoanana no ny ady ao Gaza. Tao amin'ny saranatsambo nitafika an-dranomasina Amerikana no nanaovana ny famatrarana ireo entana ireo. Raha ny fanazavana dia isan'ny mahasarotra ny fizarana ireto fanampiana ireto ny ady ao Gaza no ny fihetsika maheritrehitra eo amin'ny ady. Nanomboka ny volana marsa lasa teo dia efa manodidina ny 7,000 taonina ny fanampiana nalefa tany an-toerana. Saingy ny 1,000 taonina ihany no anobavozara ho an'ireo Palestiniana raha toka napetraka amina toerana manokana ny 9,000 taonina noho ny fahasarotan'ny fidirana amin'ireo toerana ahitana ireo sahirana noho ny ady. Niditra antsehatra tamin'ny fitsinjarana ireo fanampiana ny fandaharan'asa iraisam-pirenena misana ny sakafo saingy tsy tanteraka izany noho ny sakana maro mety itera-doza ka voatery niditra antsehatra amin'ny fomba akana ireo heverina ho takalonaina mila fanampiana ireo nitafika Israeliana. Raha ny nambaran'ny firenena mikambana manodidina ny 7,700 olona mitoka-monina dia ahina ho tratry ny anoanana tafahoatra sy mafy any Gaza. Nous empruntons en quelque sorte des chemins différents, mais la voie du succès ici est un cessez-le-feu pour avoir un accès humanitaire complet, sans entrave, et de voir la libération immédiate de tous les otages. Tapitra ny fampalalam-bavotsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka kanona naraka izany hatramin'ny farany ny sampana fampalalam-bavao no mametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka fa ny fandarana kosa mbola mitohy eto amin'ny fahitalavitra MBS. Soavatsara tompoko lasy sy tompoko vavy.